Parent. Bledina manolotra anao parent. Bledina manolotra anao parent. Charme be mihitsy parent. Fahasalamana dokotera. Tsara fa misaotra dia miarabanareo efatra amin'ny rahalahy eto amin'ny plateau androany dia miarabantsika mpanaraka ny tokantrano. Satria efa nampidiriny dokotera hoe efatra amin'ny rahalahy dia tsy maintsy ampandrosoka ihany koa izany vahintsika anankiray dia tsy iza fa mpandro sakafo mahay dia mahay tokoa tahina Razafy Miantso. Tahina Razafy Miantso izy dia mpanao sakafo ao amin'ny 3 métis. 3 métis. Fahasalamana tokoa. Rehefa tsika miresaka momba ny sakafo fa aloha tsika resaka amin'ny masoa dia tsika miresaka mahafinaritra masoa. Ny resaka resantsika miaraka amin'ny docteur Sylvia androany dia ny resaka momba ny ididy moa zany eczema. Tsy zay le izy. Zay indrindra. Eczema so dia tsy fantatry finaingo fa ny eczema dia le mampihotrotra ny finaingo otr'izao reny foana rehefa atraty izy ohatr'izany. Inona marina ary moa zany ny eczema alao azavaina tsara mihitsy fa lasa tsy azo ny eczema dia anisan'ny aretina azo avy amin'ny allergie fa miseho amin'ny hoditra zany izy io. Amin'ny voalohany izy dia somary mangidihidy dia avy eo misy mibotsimbotsina kely be dia be asinareo izy any efatra hatran'izay dia avy eo misy rano kely mivoaka le izy dia mifakofaka rehefa avy eo. Raha voatsabo tsara iny dia lasa mimatevina le hoditra ohatran'le carton reny mihitsiny dia ohatran'ny vakivaky rehefa avy eo. Indraindray zany hita mifaritra maro amin'ny vatana le izy. Tsy azoko mihitsy zany ina mampelipelika ny finaingo dia tafiditra anaty champ ny caméra. Azafady. Za koa raha gaga be efa nisy inona ary teo. Dia ozy izy ianao hoe lasa vakivaky be le izy dia indraindray matevina be le hoditra. Lasa matevina be le hoditra fa raha voatsabo tsara izay resaka eczema io dia tsy misy an'izay vakivaky be izay ary tsy mamela maintimainty ny hoditra rehefa avy eo. Misy mampangididy be koa rehefa any am-pianarana mampihoatroatra loha be. Rehefa tsy mahay lesona. Le exercice. Exercice tsy hay. Miasa saina amin'iny dia lasa. Zavoka mifaritra mety misy anazy eo amin'ny vatana. Maro mifaritra mety misy anazy eo amin'ny vatana fa andonga zaraintsika hoe raha any amin'ny ankizy kely le izy dia aiza ny tena misy dia raha any amin'ny olon-dehibe le izy dia aiza ny tena misy anazy. Satria ny ankizy kely koa mety voan'ny eczema. Tena ny ankizy kely ary tena matetika voan'le izy. Zazakely manomboka amin'ny 2 volana ka hatramin'ny 3 volana eo manomboka miseho le eczema dia mifitrangana amin'izay fotoana izay amin'ny tarehiny tena misy anazy dia manao ilay atao hoe aile de papillon zay moa zany tena fomba fahafantarana anazy. Dikan'izany hoe tsy misy ny orona dia tsy misy mivava fa eto fotsiny misy an'le izy. Fa na izany ary nefa mety amin'ny vatany hafa ihany koa ohatran'ny hoe pli de flexion ny mifogotra amin'ny vatany zany zay mety misy anazy raha amin'ny zazakely indrindra. Fa raha amin'ny olon-dehibe indray kosa izy dia matetika any amin'ilay pli de flexion izay ataonareo etsy rehetrarehetra eto moa zany dia amin'izay fotoan'izay misy an'ilay mangididy be, misy an'ilay botsimbotsina, misy an'ilay mandeha rano dia maina be rehefa avy eo dia kokorina le izy rehefa avy eo dia lasa mety maratra mihitsy na lasa mety surinfecté ary rehefa avy eo dia iny tena manahirana dia le averiko foana hoe lasa maintimainty be mihitsy koa indra vao atao an'izay. Mampisy an'ilay infection satria le izy otrorina dia fa tsy le eczema en soi. Dia mbola mimainty kokoa le faritra vao kitika iny foana. Zany hoe ny parent koa mety voany io. Ny parent koa mety ho voany io. Io tsy na maladie allergique zany matetika hoe raha allergique le ray aman-dreny dia mety ho allergique ihany koa le zaza dia le ray aman-dreny zany efa mety ho vo dia avy eo koa le zaza mety ho vo. Héréditaire zany. Ny sasany héréditaire. Sa mety hoe mifampikasoka dia mifindra. Tsy mifindra ohatrany hoe raha amin'ny eczema teo zao finaingo tsy mifindra raha itao akaiky ny eto tsy miala be mihitsy finaingo. Fa ny ray aman-dreny no allergique dia le zaza koa allergique dia miseho manifester amin'ny eczema le izy rehefa avy eo. Fa mety possible avy eo afaka tanteraka le eczema. Ny eczema misy fotoana hoe mijanona tsy miseho fa eo amin'ny raha ankizy izy zao eo amin'ny 9 volana ka hatramin'ny 3 taona eo le zaza raha ohatrany hoe nitranga zany le izy talohan'izay fotoana izay dia mety mijanona mety hoe tsy misy mihitsy tena hoe tsy hita amin'anjavona fa nefa koa arakaraka ny hoditra le zaza ihany mety eo foana le izy satria efa toe batan'le zaza mihitsy iny dia misy foana mandavataona mety hivoaka foana le izy mandavataona fa tsy hoe misy foana mandavataona fa arakaraka ny fikarakarana an'le hoditra sy ny fikarakarana ny manodidina ihany. Dia izy allergique na inona ohatra ny tena mahatonga an'izy sa ny aty
allergie mety be diabe ny mety mahatonga allergie ohatra ny hoe ny sakafo hoanina zao de efa mety mahatonga allergie misy olona tsy mahatanto trondro raha vao mihinana trondro izy de tonga de le mangidy de mivoaka zay le eczema ohatra hoe ny voninkazo eny tokotany ihany koa fa finaingo aloha teniteny hoe savy aty etiny aty etiny tondrony ny aty manana miatony koa aloha io hoe tsy allergie zay de mahatsiaro le raha madobe eny aminay eny foana de misy alaiky izy milalao tokotany de sa tena énergétique be any tsy mahatanty an'le zazy izy zany de tsy mahazaka maheno alaiky izy mihany tena za tena énergétique be any fa azo tsaboana tsara va nefa izy io ia azo tsaboana tsara ohatran'izany ihany koa hoe tiako tenenina ihany hoe ankoatran'le namoa resantsika teo zao fa very ahako ankoatran'le trondro a de misy ihany koa ny biby fiompy ao an-tokantrano iny tena manahirana be mihitsy ny alika sy ny saka le misy volombolony reny zany reny tena mety mahatonga allergie kadradraka koa ve de tsy ho zakatapanaraka le olona fa mba misy olona manaraka angeny an-trano any tsika hoa mandeha mivantana de mba tambytandrema any zavatra tena eny ie lasa zao very foana fatapatapahana tsy azoko mihitsy le fanontaniana teo moa azafady fanontaniana hoe azo tsaboana ve izy io ahoana fomba hitsaboana anazy azo tsaboana tsara mihitsy ny eczema fa tiako tenena hoe tsika hoe raha vao hoe eny amin'ny hoditra le izy de lasa fa nosotrosotra n'izao zavatra rehetrarehetra hitsy zao misy miteny hoe zao mahafaka an'io e de lasa osotrosorana le izy ny tena fitsaboana tsara indrindra de manatona re toeram-pahasalamana manatona mpitsabo azonareo ale daholo na généraliste na pédiatre na allergologue na dermatologue amin'izay fantatra hoe inona ny tena hitsaboana anazy so de hoe mangididiny stress na mangididiny inona daholo ny tenenareo teo de nitsokoko de nefa ny mila fanafody mitokana mihitsiny a de zay ny ilana manantona mpitsabo fa tsy osotrosorana fahatany misy ale fitenena hoe aloha misoroka tsy zay mitsabo zay indrindra de rehefa misoroka so de mba misy fitandremana azo atao ara ny ohatra ny hoe inany tokony tandremana mba tsy avoan'ny eczema le izy a soro azo tsy hoe soroana foana mandavataona fa misy fipetra azo raisina zany a mandritra ny taona mihitsy satria izy ato hoe fatao batan'le hoditra le zaza mihitsy le izy de misy fipetra raisina anao tokantrano ary zany a de tsy mampiasa andre moquette reny mitahiry an'le antsoina hoe acarien de sarotra be manadio anazy fa avela amin'izao fotsiny a atao carreau ohatra de diovina tsara amin'ny serpillère mando le trano rehefa mampandro an'le zaza ihany koa tsy ampandrona ela be ny zaza satria raha vao mandro ela be na nareo raha mahita hoe raha vao mijanona ao anaty rano ela be de hitanareo le lasa déshydraté be iny ny olana amin'ny eczema nefany a de le maina be ny hoditra le zazakely de raha mbola ampandrona ela be izy zany de vao maika maina le hoditra de mety hivoaka le eczema zany hoe amin'ny rano matimaty fa tsy rano mame be koa nefany a rano matimaty a de latsaky ny 10 minitra ny ampandrona anazy ampandrona amin'ny savony voatokana izy izay ny farmasia ahitana anazy na ny dokotera no miteny anazy rehefa avy mandro izy a de amainina tsara rehefa manamaina le zaza tsy le dilirina be ohatran'le ataontsika reny fa mitady serviette en coton le tena tonga de mifoka reny zany mba tsy dilirana an'le ohatra satria le ohatra efa malemy mbola dilirinareo be ihany de vao maika sahirana le zazakely rehefa maina tsara de hosorana crème hydratante tena hoe spécial ho an'ny eczema zany zao fomba fitandremana mba ampiena an'le rehefa mivoaka le poussé an'le eczema vetivety le izy de afaka de mba elaela koa le izy vao miseho raha ohatra ka miseho mandavataona matona etiny dokotera spécial kit calcium vitamine B capital osseux Eric Favre laboratoire rapport maximal 125 ml goût fraise misy dikany fa tsy hoe tianao ety ie misy antony a resaka zazakely foana resantsika matetika na de ny hoe ny olon-dehibe koa raha resantsika atao amin'ny émission parent de tia spécial kid aloha ka manankiray izy ty natokana ho an'ny ankizy amin'ny hoe spécial kid anazy teny anglisy moa zany le izy fa misy calcium sy vitamine D atao anatiny ity tsy hoe raha tsy ampy calcium ny zaza de amena anazy ity satria ozy izy nareo zao hoe zanakay rehefa amena ronono amena yaourt amena fromage izay mitondra calcium izay mampitombo ny taolan'ny zaza sy mampitombo anazy amin'ny ankapobeny ihany koa fa misy vitamine D koa izy ty nefa na de misy calcium kely ihany ary vitamine D tena ilaina ifixena ny calcium raha vao tsisy vitamine D na mihinana calcium be de be ohatran'ny inona ary nareo de tsy mijanona any anaty vatana akory le calcium dikan'izany zay ny antony itondrako an'ity calcium sy vitamine D ty amaranana ny zanam-pandarana parent zay raha antsika amibledina mahazo afatra foana zahay avy any amin'ny mpanaraka tsy tapaka hoe aiza ny ahafahana mametraka fanontaniana so de mba misy adresy mba ahafahana mametraka fanontaniana
amina docteur Sylvia. Ye misy adresse mail parent@magiquemultimedia.mg parent parents @magiquemultimedia.mg de tonga de afaka valina ny fanontanianareo amin'ny mail afaka valina eto amin'ny plateau ohatran'izao ihany koa rehefa sabotsy. fa nyresaka vetivety fotsiny miresaka carien dokotera teo misy fahazaran-dratsiny gasy zay a tena ratsy le hoe rehefa misy zavatra le fatifaty-korotana de tehirizina fa tsy arina mihitsy iny tena ka iny ngendrasana vide grenier de nientana ao an-trano a tokony aisakisaka matetitetika fa tsy avela io de hoe eto fandrina de eo foana fandrina eo foana tena marina mihitsy zany akisaka ny entana eny amin'ny masoandro ovaovaina ny dra avadibadika ny ary aja koa fa docteur aja kelikely ny allergie masy tonga de mahafaty tena misy mahafaty misy mahafaty sy raha mihoatra be tsika aja tady ay mitady ay mihoatra be tsika farana antsika ny efa zanam-pandarana parent miaraka amin'ny bledina isoratsika bledina miaraka amintsika isaky ny asabotsy de faingo kely aloha ahafahany docteur Sylvia miala moramora amin'ny plateau Parents, la Tulchi Bledina.